Saoly dia mpanjaka lehibe voalohany teo amin'ny Israely ary tsy nisy fanjakana hafa nahatohitra azy teo amin'ny manodidina fa vokatry ny tsy fankatoavany tenin'i Jehova dia niafara tamin'ny famonoana-tena ny fiainany. Ary vokatry izany rehetra izany dia nifidy ny Davida Andriamanitra mpanjaka ny Israely. Tsy hita mihitsy. Iabinera aloha hijanona eto dia izay Jonathan dia any aloha hijerijery sao dia mbola ho hita izy. Tsika very dady dia hovosazy amin'izany zany za koa izy dia te hiasa aloha lalina be amin'izany. Lasa lavitra tsika zany efa ty amin'ny tany Benjamita mety tsy hita tsony ngam'izay ka. Za aloha mino fa Andriamanitra tsy mitondratondrantsika fahatany ity. Ahoana fahitanao any ve le briky? Fahatananako ndraiky no misy olon'Andriamanitra lehilahy mpahita mihitsy izay zavatra teneny dia tanteraka daholo. Ka tsika tsisy vola omena zany. Tsy misy vola kely dada. Hotahin'Andriamanitra ny anao ry Jonathan. Aleo raha pitsika makany amin'izany olona zany. Tadiny brikina izay io dia sao dia anao ilay olon'Andriamanitra nytenenina taminay avy mansoa dia zany aza miasa aloha amin'izany briky zany fa efa hita daholo.
ary no marina teo ohatrany laza hoe fahita daholo le briky. Tsy efa fantatrao hoe fa ny zanak'Israely dia mitady mpanjaka avy amin'Andriamanitra. Efa hainohainoka any aloha. Za ny mpaminan'Andriamanitra Samuel. Dia miteny tamiko izy omaly. Zao no lazainy omaly maraina. Hoe maraina amin'ny ora tahaka an'izao dia hanirako olona any aminao avy amin'ny firenen'ny Benjamina. Ary ianao hanolotra azy ho mpitondra ny oloko. Ary izy ny afaka azy eo amin'ny tanana Malekita sy ny Filistina. Ny Benjamina anie ny kely indrindra amin'ny firenen'ny Israely. Ny fianakaviako koa zany tena kely indrindra amin'ny firenen'ny Benjamina. Tsy vazo misakana tsony zany fa Andriamanitra rehefa momba anao. Aminao no iantrefany ny fanantenan'ny Israely. Aminao sy ny mpianakavindrainao rehetra. Amin'ny alalan'izao fanisorana zao Andriamanitra atonganao ho mpanjaka ny Israely rehetra. Eno ny tenin'Andriamanitra ary ankatoavy ny didiny ary ny fahavalonao andositra ary ny fanjakanao ananampy aminy. Dia mitsangana. Tena koa dia isan'ny mpanoko matoko ho an'ny mpanjaka. Mila velona ny mpanjaka. Omba azy Andriamanitra. Ny tombo rehefa mahita hoe ianao dia izay na lehilahy mendrika no mpanjaka. Matokisa azy. Zay ihany ve? Rehefa mialeta ianao rehefa aveo zao dia andalo amin'ny lalina makany amin'ny fahasan-drahily iny. Fantako zany. Ary rehefa aveo dia hita fanina amin'olona roa lahy ianao. Dia izy ilaza aminao fa ny boriky izay fantadiavinao dia efa hita. Aveo indray ianao dia andalo amin'iny lemaka amin'ny tabara iny dia izy telo lahy indray fanina aminao. Ary izy hanolotranao mofo miaraka amina divay dia osy. Aveo dia fanena amina andena mpaminany marobe indray ianao izay midina avy any amin'ny fitoerana ao. Ary ny fanahy Jehova irotsaka ao aminao. Andriamanitra dia nanome afo vaovao. Inona raha zavatra voalohany tokony ataoko? Tonga dia angony diolo ny foko rehetrarehetra. Dia alova amin'ny amonita izy. Dia mandresy amin'ny ady. Andriamanitra omba sol mpanjaka. Andriamanitra omba sol mpanjaka. Andriamanitra omba sol mpanjaka. Andriamanitra omba sol mpanjaka. Tonga soa ato amin'ny tafiky Israely.
tiako zao nanome baiko andreto maramila atsika manomboka amin'ny zanako Jonathan i Abner Phineas ary ny asa ataontsika manomboka zao de zao de anamboatra fitaovam-piadiana ezaka tsika anamboatra fitaovam-piadiana maro be faran'izay tratra ka noho izany mila miasa daolina mba tonga atsika anana fandraisana ny tompo de tsy te hitantsika ho resy eo alohan'ny fahavalo mitidina nanantsika ery sy tanjaka trano mba tonga atsika andresy ny fahavalo miaraka mitafiki zanaky tsirairehetrarehetra avy alao izy andeha mbola ambany fiarovako io fa izy ianao tsy mila mamaly an'izany fantaninao zany za fo vetivety mihitsy anao zay namono olona tamin'ny tanàna ty teto androany sady mba ampitandrina anao atsara manomboka zao ny fieritriretanao akan'ity tany ity naiza naiza tany misy ny zanak'Israely ny tsaratsara kokoa de lalana fa iza marina moa ianao ty ebref e tsy resaka aminao tsony hafa veloma re eno tsara nianarako ny Saoly mpanjakan'Israely Samuela dia ahoana indray manaraka hoany marabelinao vo hoany Gilgal dia manaraka anao any aho dia miandry any anao mandrindry ny fito andro dia tonga any aho dia manambara aminao indray ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao afarany vato enjigny raika laty zany andotsika bom andehana zany ngalaondry ity ovrono mba atao fanatitra alova andeha ary zay asa maikamaika alohandrasa Samuel raha ohatra ka tsy mety tonga eto izy resaka amin'Andriamanitra amin'ny anara dia za mahita fomba hafa afahako miresaka amin'Andriamanitra alefa batao ny bibi dia tonga dia dory ihany io e dia aveo eto aty aminaty ny vovony Saoly mily ty tono ty tonga dia namboariko le fanatitra maramily koa zay efa maro vonony fahavalo ary ny Filistina n'ity tany ity dia betsaka lavitra loatsika mihitsy ianao koa moa tsy teo mihitsy mba hiteny amin'ny anarako ino ara ny azoko atao fa niteny hoe andraso ka tsy maintsy maka fanapahan-kevitra akataovinao didiny men'Andriamanitra anao nefa hideseka mpitoetra ny fandraikanao mandraky zay Samuel andraso ninona zavatra ilain'Andriamanitra aminahy dia ho ataoko zany
somary mandeha lavitrlavitra amin'ny lalana makany asimo igny a dia misy toby an'ny malekita hatramina firenenan'ny Israely a dia leo ny fahavalogoavana indrindra iagaga no lehibeny zany ary mpamon'olona gegla zany ary tian'Andriamanitra ho any ianao a handringana tanteraka anazy. Jonathan, to dia mpimany maramila tonga dia andeha tsy satakandro tsika. raha ohatra ka tena mandresy zary amin'io ady io dia hita famindrapo masin'Andriamanitra ve? Tsisy zavatra azonao atao mihitsy fa katao foana ny baikon'Andriamanitra. Fiteodolona malekita zay vela misy miangana na lehilahy, vehivavy, ankizy, biby fiompy, vinoa daholo. Panjaka, risnao zay efa potenao tanàgnana mbola potenao maramilana zany dia mbola voafaty koa zao. Fa manina tsy lehilahy ty mbola vela foana ary manina mbola misy biby marobeniko manino mbadika an'izany. Nona be dolo ny olona niaraka taminahy nefa tsy maintsy menahanina zareo ary agaga aloha izy samborona vela toy izay ho maty aloha dia amin'izay Samuela fa tsy maninona hoe. Andriamanitra manam-pahoviana no aleovanao any Saola nefa izao efa nalaza azy sy ho mpanjaka Israely. Samuela, ho tahina ny ianao. eno aloha mboariko aminao zay lazain'ny tompo. Enanao ary ah Tamin'ny ianao mbola kely zao raha araka ny vezy miangatra tsy fanataon'Andriamanitra ho mpanjakan'ny Israely rehetra ve ianao? Ny zavatra angatan'Andriamanitra dia no ankatony teny. Ny zavatra hita nefa sady tsy nankatoavinao ilay izy nitsony hoe nonao. Nafoinao Andriamanitra ka noho izany manomboka androany dia ho afony koa ianao sy ny fanjakanao. Samuela, ny antony nanaovako an'iny ane ka nohona loatra maramilako e. Marina sa ekeko marina za fa ranota za kanefa Samuela mba miangavy za mifina amin'Andriamanitra mba mindrano fo amiko ndao tsika anao fanatitra zao a. Andriamanitra tsy mila nondrososonao fa ny zavatra ilainy dia mila mpanompony makatony teny ary tsy afaka anao kolokolo amin'ny Andriamanitra Israely ianao. Taka namonoana olona tamin'ny sabatra ao a no tsy maintsy sanapotena sanaperana ny ianao am'teny. Lasa lavitra loatra Tena mbola ho lasa lavitra noho izany mihitsy ary ahita olona mendrika isolanao a ary tsy ahita intsony anao mandra-pitongavany andro efa tesanao. Samuela andasa aza mandeha Samuela. Samuela, feno dinimo tako fa ilako any tsy izay dinimika ianao fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'izany. Misy ohatranao reo mba nifidy tanàgnany atao mba atao fagnanovana fagnatitra ka.
mba izy ke ny azo etsolo anao za de sy Betlehem mbo vafaly anambony zany kanako magnasany mba homagna aminay anao niany tena faly ara ohatra mahita ny zanakanao izy rehetra venao oy akoby zary tsy mbadiky lôly rangahy igny lay talagn'olo aminjary to Eliab de fagnaraka Abinadab de Sama de lay mirivonanjy Joel zay vo Emaya zay vo Seraya zay vo Azariah tena mahafinaritra tena fianakaviana mahafinaritra satria misy tovolahy matanjaka ary efa izy rehetra fa io efa idolo ny zanakanao mbola misy le raka lafarin'ily amindray rindrika polantavy akagny miambagna ondry letlaaly agnaraka ananjy Davida fa izy ianao namana ka saboely any anarako ary anao ve ny Davida le Samuel mpaminany za midika azoko atao ve ny miara mipetraka aminao miara-tsy foatra tsy de misy zavatra azoko atolotra intsony tsy manininy zany fa zao tsy hoana inoino momba avy ino ianao le nanamasina mpanjaka antsika Saoly hitahitako am'izao endrikao zao fa anao zany ohatra n'olona avilavitra be mihitsy no mifakatoavana ny tenin'Andriamanitra de nitariny fanahany nakatea voninahitra ho an'Andriamanitra ary nga inao fa tafaresaka tamin'ny raiky sy ny rahalahiko Andriamanitra no naniraka Andriamanitra de naniraka mba hanomenao ny ositra ataonao mpanjaka ny Israely rehetra mba hananana fanjakana matanjaka sy vaovao ary za koa nisy fotoana ohatry ny efa naheno an'Andriamanitra ny teny nefa zany ny fomba fiasan'Andriamanitra raha izay moa sitrapony tsy misy tokony andavaka an'izay mihitsy ary azoko sorana zany venao ary ny mpanjaka Saoly ka efa betsaka ny zavatra tsara vitany efa nandresy tamin'ny ady maro de ahoana ary ny momba azy Andriamanitra rery ihany ny malala ny momba ny Saoly amin'ny alalan'izao tsotan'izao ry tompo Andriamanitra
amin'ny anarany Andriamanitra ny razanay Abraham, Isaka ary Jakob amin'ity fanosorana ity aloany aman'endry anao mba ho mpanjaka ny Israely rehetra, mpanjaka David. Andriamanitra dia nametraka anao ambony hoety ny vahoakany, enoy ny tenin'Andriamanitra mahery, ankatoavy zay tareny anao ary ny fahavalinao andosy fa ny fanjakanao kosa anana ambiampy. Tapanao fefefanandao Andriamanitra sady efa nanala baraka ka tsy tiako, tena tsy zakako tsony. Dada, fanaratsy ny manodina ny lohanao io. Zay ka fanaratsy na lefan'Andriamanitra mihitsy zany. Tena tsy zakako tsony, tena tsy zakako tsony. Tany ny fahafatesana vefa manatonahy. Io ve izy? Itsy izy. Ianao ve ny Davida? Ya. Nahary zay fa ity lokanganao ty dia mandroka fanaratsy ary mahatonga azy tsy ho tafapetraka. Aminao ve zany fahasoavana zany? Jehovah nametraka zany tato anatiko. Jonathan no anarako. Afaka mamonjy ndraiky ve ianao? Jehovah ny mpiandry ahy, tsisy mahory ahy. Mampandray amin'ny ahy maintso izy, mitondra ahy eny amin'ny on'ny fialan-tsasatra, mamelona ny fanahiko izy. Mitarika ahy amin'ny lalana fahamarinana izy no ny anarany, ary na dia mamaky ny loha sahaliko ny fahafatesana azy aho dia tsy hatahotra ny loza, satria izy ny momba ahy. Nitsoraka azo sy ny tehinao no mahafatahotra aho. Mamelatra latabatra eo anoloko eo amason'ny fahavariko ianao, manositra diloilony lohako ianao. Ny kapokako tefenitefeny. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah lalandava aho amin'ny androko rehetra. Na mamaky ny aliko ny fahafatesana. Fizy ianao? Davida, Jeseno anarany raiko. Tiako le mozika, tena mahakasika ny teninao. Sotra betsaka tompoko. Mijanona ty, afaka miara-matory aminay ianao. Na amin'ny toandro dia afaka miara-misakafotsika. Ary ny alina dia malifaly ny mpanjaka amin'ny tononkalo sy ny mozika. Aloha amin'izay zany. Fisaka zany. Tena reraka zany. Ary an-tana amin'izay mivoaka.
ny amin'izay nataonao tamin'ndraika dia tsy hoadiniko mandrakizay zany. Jehovah hitahina rery zalahy. Misaotra Jonatana. Defa nafaty maro tamin'ireo miaramila na izany tsy afaka andeha rery ihany ianao e. Nareo koa ny osy tsisy azo tavandrananareo mihitsy de jereo tsara ny andeha nety tetehako an'iny Filistiny iny. Dada, raha maty ianao, dia ahoana no avitsika? Zao e, amin'ny mampinomponao anahy aloha zay edy aminazy. dia inona raha fitaovana hoentinao miady amin'ny Goliaty? Tononkalo ve zany? Mahafinaritra ny tetapona fa David, Goliaty dia efa mpiady, efa zatra raha izy, matanjaka izy, mbola zaza ianao, tsy mbola manana traika efa amin'izany ady zany ianao. tamin'izany amina niondro ndraiky dia nisy liona tonga nanafika, dia nianjakazaka zany nianjika azy, dia nikendaiko fa matiko le izy. Ary io Filistiny aminahy dia tsisy afiny anankiray amin'ireny biby mivonoko ireny. Tsy mino ve ianao? Andriamanitra ny momba antsika e. Ndao ary tianao ve nitondra an'ity lefiko ty? Tsy mila an'io za. dia inona raha fitaovana hoentinao miady amin'ny Goliaty? Tononkalo ve zany? Aloha izy vonoko. Itayanao any any tompo. Jahoana fa hoanandray ary ty boay kely ty e. Firenany alahy e, fa zazy mamono boay kely. Manatona ty moa la fa nofony la meko ny goaky ary ny taolany la meko ny alika. Ianao tsy afaka mitoky afa-tsy amin'ny herinao. Fa za kosa manatanao amin'ny anarany Andriamanitra mahery, Andriamanitra ny tafika Israely rehetra. Ary androany no aminoko anao. Ary nofonao dia ho vira alika, ary ho fantatry ny rehetra an'io fa misy Andriamanitra amin'ny Israely.
rambavao an'andriamanitsika asandratoavy ny anarany fa tsara izy amin'ny falebiazany herinao no mahatonga ny fahavalo iondrika eo anatrehanao. matinao izy Jehovah nanendry ny tanako. Vonoa daholo ny mpaminan'Andriamanitra sady ireo efa miandany amin'ny Davida. tena tavasaraka amintsika Samuel. Zay misy anatonako anao mba hampianatra ary hanampianao ihany ny feon'Andriamanitra.